Mbola fahita faradarana aminao indray amin'izao takariva ny sabotsy fa sy amroapolo ny volana desambra izao tompoko lahy sy tompoko vavy manasanao anaraka ny vaovao hatramin'ny farany politika isantarantsika hatrany ny vaovao miroso miandalana amin'ny famahana ny krizy ny FFKM ka ny fampiresahan'ireo verivelona rehetra eto amin'ny firenena no zava-dehibe ho azy ireo ka ilaina noho izany fiantsona ireo sesitany politika raha araky ny hevitra izy ireo. Ao anatin'ny fikarakarana ny fionana tampony karakarainy ny FFKM ankehitriny eo ampandrafetana ny lisitra olona saina amin'izany ny komity mpikarakara raha mifampitambavao nomeny Max Fabien Andrenirina anisan'ireo tompon'andraikitra ao anatin'ny komity mpanomana ny fionana tampony hitadiavam-baolana ivoahana amin'ny krizy. Araka ny fantatra dia anisan'ny asaina ao anatin'ny fionana ny herivelona rehetra eto amin'ny firenena ary anisan'izany ireo sesitany politika Andriamatoa Didier Ratsiraka sy Andriamatoa Marc Ravalomanana. Hatreto dia mbola tsy misy ny dady voafaritra natanterahana ny fionana tampony fa raha ny sosokevitry ny comité de pilotage dia tokony any volana janoary no anatanterahana izany. Zay zany ato amin'ny comité de pilotage dia miteny hoe aleo velarina ny sehatra mba ahafahan'ny rehetrarehetra mitondra sosokevitra na ny ato mpanao politika na ny société civile na ny société militaire dia tokony andray anjara mavitrika daholo ao anaty resaka dialogue malagasy io. Raha ny hevitra anay dia tokony atomboka tsy hoe la izy zany hoe amin'ny volana janoary io zany dia tokony ho atao le izy raha sosokevitra anay avy eto amin'ny comité de pilotage. Ny comité de pilotage izay anisan'ny mpanomana ny fionana tampony dia mitaky ihany koa ny fifamelanana samy malagasy. Ary matoa nisan'ireny lamesa natao tery Ambatovonaky tao fivenefenema reny dia tsy nandehandeha ho azy reny satria fangatahana fitahina amin'Andriamanitra aloha ny zavatra tsy maintsy atao voalohany. Ary izay dia efa nalifanay tamin'ireny hoe aoka ilay malagasy hiara isalahy dia hanao tongotra miara-mamindra sy soroka miara-milanja mba hifamela. Zay zany ny tena antsoavo ataonay ndao hifamela tsika samy malagasy. Tsika nge no zanaky ty Madagasikara ty ary tsy maintsy hety ihany tsika samy malagasy ka raha vitatsika zay famelana zay tsika vo hiroso amin'ny fampidinihana satria ny olona tsy mifamela tsy afaka hifampidinika zany mihitsiny. Zay zany zava-dehibe. Faharoan'izay ny fanomanana ny anio conférence au sommet élargi io zahay ato amin'ny comité de pilotage dia efa nametraka ny hevitra anay mahakasika an'io fa tsy maintsy velarina ny ady hevitra ary ny ray aman-dreny mpiangonana efitra amin'ny rahalahy zany no antoka lehibe amin'ny fanatanterahana ny sosokevitra zay holaniny be sy ny maro ary engany amin'ny didemitoraka tia mba hanaja ny zavatra ho tapaka ao daholo ny malagasy tsirairay avy indrindrindra ny tompon'andraikitra ara-politika rehetrarehetra zay handray anjara mavitrika ao anatin'izay conférence au sommet élargi zay. Momba ny toerana natanterahana amin'ny fionana indray araka ny sosokevitry ny comité de pilotage dia eto Antananarivo no anatanterahana amin'ny fionana tampony izay tarihan'ny FFKM.